Tompo-kilasy tompoko vavy, nisy eo samihafa matarika ny jery, ny fomba tsy mitovy manova ny fisainana, fa ny herinandro ny kabary atao amin'izao endrin'izao kosa dia manavao ny fomba fiasa. Tsy hoe ditra na aitratrantsika akory ka hoe andao tsy fanatritava amin'ity taona ity, fa noho ny trangam-piainana tsy azo idivirana mahenika ny firenena maro, dia izao teknôlôjia vaovao izao ny ahafahantsika mifandray manohy hatrany ny asa izay efa nekentsika. Koa ny manoloana andraikitra, ny manatrika adidy, samy anjara manandrify ireo ka tsy mendrika hidifiana amin'ny fotoanan'ny fanomezana tahaka izao. Anefa ny manandrify ary ny tena mpialohavan'ny azafady fa hadadalana izany no sataboninahitra ho anareo manatrika etony. Torak'izany ihany koa ny fialan-tsiny noho izay mety tsy ho falavirariana rehetra ary arahy miasina ho fisaorana ilay nahary na hanome antsika tombonandrom-pahavelomana. Eo ihany koa ny arahaba tovanana firarian-tsoa antsika rehetra, arahaba rahateo fanehoam-pifaliana, arabaina toy ny mpandranto ary isika, mpandranto nambinydia ka finaritra mizara faliana, arabaina toy ny mpandranto isika, mpandranto norakofam-pahasoavana ka ravo manolotra ny tsara, raha vany antsinanana mirongo tantely, raha vany andrefana miantsoroka ronono, avy any atsimo mibaby akondro, avy any avaratra misakelika fary, ka izay rehetra noratovintsika mamy avokoa. Engany isika rehetra izao ho toy ny mpandranto nambinydia sy norakofam-pahasoavana tokoa, mandritra sy ao aoriana izao herinandro mikabary izao, ka ho finaritra andranto fahalalana, ho tia mizara izay voarembin'ny saina, ho ravy katsaka aretin-tsaina, ho faly an'olotra izay ranto noratovina. Izay ny lava tsy maintsy nitetezina tompoko-lahy, izay ny fohy tsy azony dinganina tompoko vavy, noefaina araky ny hitsiny mba halavirary ny atao, fa maharavo no nitafaraka amin'ny tiana ary mahatretrika nitafaray amin'ny tsy fohy, tiantsika ny kabary ary tsy fohintsika ny fikambanana. Indreo eto isika malagasy avy amin'ny firenena samihafa miatrika karavona izao herinandro mikabary izao. Misaotra antsika mpikambana rehetra eto anivon'ny fikambanam-pikabary malagasy, ireo sehatra samihafa maneho fahavononana hatrany ho amin'ny fanomezan-kasina ny kabary, na dia eo aza ny fisian'ny valanaretina dia mbola miatrika karavona mitetika asa novonaina rehetra isika. Ny raha nahita izany tamin'ny iray volan'ny teny malagasy izay vao tsy ela akory ny nanatanterahantsika azy, ary indreo isika miatrika ny herinandro ny kabary indray. Herinandro ny kabary, maro ny sarotra anatrehana, ny mafy nosetraina hoety mandavirary izany. Ko ankasitrahana ireo borofo be mpiara-miasa, nanao saina miara-mihevitra, tanana miara-mandray, soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, nanokana fotoana ahafaha mandavirary izao hetsika izao. Ny zavatra nanana tokoa narahana didy, ny zavatra hay hipetrahana andraikitra, mahereza daholo. Hitondra ny anjara manandrify hatrany ho an'ny tenin-drazantsika, ho an'ny fikambanantsika, ho an'ny tanin-drazantsika. Samy manao izay vitany, izay tratry ny herintsika, na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina. Ao anatin'ny tetikasantsika rahateo ny ampity ireo malagasy rehetra maneran-tany, ny soatoaviny ary hanandratany izany. Tsy latsa-danja noho izany koa ny fanohanantsika hatr'izay ka hatramin'izao, ny fangatahana mba ho lasa vakoka iraisam-pirenena ny kabary, inoana sy antenaina fa mbola hody vety ny ranonatsakaina enganye. Tompo-kilasy tompoko vavy, ny fisaorana ho ny azom-pihavanana, nisaorana ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra, ireo hainao manjery na mivantana izany na ny ampitain-davitra, na mpafantatra izao herinandro ny kabary izao. Eto am-pamaranana dia tsy hanosika nefa matevina akory na hisalovana ny anjaran'ny hafa, fa ny fanokafana ny herinandro ny kabary ny manandrify araka ny fandaminana. Na izany aza, anterina hatrany ny fanasana antsika rehetra, anjohy hatrany isan'andro ny herinandro ny kabary, ihany kanikanto atolotry ny faritany sy ny sampana eto anivon'ny fimpima isika, avy amin'ny lafy valon'ny nosy eto Madagasikara sy amin'ireo firenena 10 any ampitan-dranomasina. Ary ho an'ireo toerana mbola tsy misy ny fimpima dia aza misalasala mifandray aminay. Anterina ihany koa ny fisaorana sy ny firarian-tsoa antsika rehetra, ambinina sy ho salama mandrakariva ny isika, ho lavitry ny rofoka lavirary am-pifaliana sy ampahombiazana, ny andraikitra manandrify ny tsirairay, ho ela velona hiadam-pinaritra tompoko, ho ela velona ne ny teny malagasy, ho ela velona ne ny kabary malagasy, ary ho ela velona ne ny fikambanam-pikabary malagasy. Dia ambarako ary fa misokatra ny herinandro ny kabary 2024.